Anisan'ny dinihana ao anatin'ny fivoriana tsy ara-potoana ny antenimera-pirenena ny momba ny sata manoka ny tanàna Antananarivo. Ho an'ny solombavambahoaka Mapara dia tsy niova fa mitovy amin'ny lalàna miatra amin'izao no naroson'ny ministera ny atitany. Tsy miova amin'ny lalàna miatra amin'izao fotoana izao no naroson'ny ministera ny atitany momba ny sata manoka ny tanàna Antananarivo araka ny fijery solombavambahoaka Mapara. Manaiky ny tantana amin'ny ben'ny tanàna tokana ny komuna Antananarivo renivohitra ny Mapara. Saingy ho azy ireo ilaina ny hanomezana fahefana nentim-manana sy ny teti-bola manokana ho an'ny boriboritany eny ny eto an-drenivohitra. Efa nisy zao ny sosokevitra avy amin'ny fikambanan'ny fokotany roa amby sivifolo amby zato dia niraisinay izay mantsy solombavambahoaka ny hevitry ny vahoaka no entinay fa tsy ny hevitray ka miainga amin'ny vahoaka izay dia verina amin'ny vahoaka. Mbola hoaisinay koa zao ny sosokevitra avy amin'ny mpiasan'ny komuna dia efa misy leritreritray fa raha io le nalefan'ny intérieur io aloha zany dia mino ako fa raha io tsolahany eo zany io raha tsy misy fanotsiana maro dia maro. Afa-tsy resaka aminareo fotsiny ny atao hoe ny takinany dia ny hoe fitsinjaram-pahefana. Ny atao hoe fitsinjaram-pahefana dia le fahefany be ny tanàna no tsinjarainy amin'ny lehibe ny telekeny boriboritany. Izany hoe telekeny any le fahefana ka tsy fahefana fotsiny telekeny any fa telekeny any hatramin'ny nentim-manana. Ny zavatra misy anefa dia ny teo any ny teo télécomère le zany hoe télécomère solotena ny lehibe ny tanàna eny anivon'ny boriboritany fa mena fahefana sy mena enti-manana fotsiny araky ny voalazako hoe tsy hanao soratra nanao kopia fotsiny fa itindray mbola mère téléke tsy mitombo zany fa aroa n'olona solotena anao dia anao no mifidy azy za la mibe ny tanàna ohatra zao dia za mametraka tia ny telekeko tia ny solotena fa tsy mbola ry amin'ny conseil municipal ry indray mba anaovana an'le katsikatsi politika no mbola hifidy an'le le teleke le maire teleke moa filazany azy eo dia mbola indray nifidy an'io hoe mandeha fanarana telo dia reto tsy mifidy azy zany tsy mety zany zavatra zany fa mbola mitovy an'le teo any zany ka io zao fa fandiminy zao ty dia izay mitaky hoe izay nga matejony mihitsy araky ny voalazany rehetrarehetra hoe renivohitry Madagasikara ty Nitsipaka ny fomba ifidianana ny maire adjoint délégué izay raha ny volavolan-dalàna naroson'ny ministeran'ny atitany dia vidin'ny be ny tanàna miainga amin'ny sosokevitry ny mpanolotsain'ny tanàna izay manolotra anarana telo isaky ny boriboritany. Ho an'ny Mapara ho an'izy ireo dia tokony be ny tanàna mivantana no mifidin'ny maire adjoint délégué isaky ny boriboritany. Raha tsy haivina ny lalàna navoaka ministeran'ny atitany kaminina tokana tanantanan'ny be ny tanàna iray fidina mivantana no apetraka eto Antananarivo renivohitra. Ny maire adjoint délégué eo ambany fahefany be ny tanàna no mitantana ny boriboritany munisipaly. Raha ny voalazan'ny volavolan-dalàna va ministeran'ny atitany tsy manana fizakantena arabola ny teti-bola entina miasa eny boriboritany dia voasoratra ao anatin'ny teti-bolan'ny komuna. Andrasana araka izany raha olanin'ny solombavambahoaka ity volavolan-dalàna ity na tsy ao anatin'ny fivoriana tsy ara-potoana izy ireo.